Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Vavolombelona manambara, vavolombelona manambara. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:12, ny andininy 9:20 sy ny 7:20 zany. Hoy ny voalaza amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa raha tonga ny mpananatra izay irako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Vavolombelona hanambara. Misy famaritana maro lafy hanambaran'i Jesoa an'ilay fanahin'ny fahamarinana na ilay mpananatra na ny fanahy masina izay ambara fa ho avy aoriany. Eto zao dia ambara fa ilay fanahin'ny fahamarinana no ho tonga ho vavolombelona hanambara an Jesoa Kristy. Misy zavatra maro izay tsy takatry ny mpianatra tamin'izay nilazany Jesoa azy, tahaka ny hoe ho avy ny fotoana ho enjehanao, ho vononao ary afaka atelona dia hitsangana indray. Tsy takatry ny mpianatra zany, fa tatio aoriana ambaran'ny soratra masina fa rehefa mitsangana Jesoa irahany fanahy masina, dia io fanahy masina io no manambara azy. Izany ohatra no hitantsika ao amin'ny Jaona 2:2, ny andininy 2:20 manao hoe ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroan'ny mpianany fa efa nilaza izany izy, ary dia nino soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesoa izy. Io fahatongavan'ny fanahin'ny fahamarinana na ny fanahy masina io arak'izany no manazava sy milaza amintsika ny antony nahatongavan'i Jesoa tetỳ amin'izao tontolo izao, manazava sy manambara ny famonjena efa vitan'i Jesoa tetỳ amin'izao tontolo izao. Hitantsika taratra eto amin'ity andininy 9:20 ity fa miara-miasa Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Zany fiara-miasan'Andriamanitra telo izay iray zany dia fiara-miasa amin'ny fahafenoana ary fiara-miasa maharitra mandrakizay, relation éternelle. Io no manazava ny tranga rehetra izay nisy sy misy ary hisy. Io fiara-miasan'Andriamanitra telo izay iray io no mifameno amin'ny fanazava-kevitra rehetra momba ny famonjena izao tontolo izao, indrindra tao amin'i Jesoa Kristy. Fa tsy izany ihany no fanambarana vavolombelona manambara eto, fa ambarany andininy 7:20 koa ny hoe ary anareo dia vavolombelona hanambara. Ny mpianatry Jesoa Kristy ilay nirahana andeha ho any amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny firenena rehetra ary amin'izao tontolo izao mihitsy dia ho vavolombelona hanambara ny maha izy azy an'i Jesoa Kristy, ny asa-pamonjena nataony, ny maha Andriamanitra azy, ny fandresena miaizinezina izay nentiny sy ny tanterahany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mahampino na ny mahafiangonana arak'izany dia miankina lehibe indrindra amin'ny izay mahavavolombelona azy, vavolombelona hanambara ka miara-miasa amin'ilay Andriamanitra telo izay iray, hanambara ny famonjen'Andriamanitra.
manambara ny famonjeny Andriamanitra ao amin'ilay Andriamanitra trinitaire fa ny milina izay voavonjy koa dia manana hery hijoroa ny vavolombelona hanambara ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra azy raha teo. Tsy afaka ho kristianina mipetra-potsiny isika arak'izany, fa ho kristianina mpanambara, kristianina vavolombelona, kristianina milaza izay nataon'ny Tompo tamintsika, tahaka izay nataon'ny apôstôly Petera ohatra raha ny toro filazantsara dia milaza fa izy dia vavolombelona nahita ka manambara. Ny apôstôly Jaona dia milaza zany fa izy dia vavolombelona manambara. Ny apôstôly Paul dia milaza fa izy dia vavolombelona ny amin'ny zavatra izay toriany. Tsy maintsy velon'ny famonjena izay nataon'i Kristy alohan'ny mino mba ho afaka hanambara izay niainany sy nomeny Tompo azy maty. Vavolombelona hanambara ny mino, mifameno amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany tao amin'ny fanahy masina sy tao amin'i Jesosy Kristy zanaka izany. Dia hoan'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika ry avy. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo amin'i Jesosy Kristy Tomponay eo. Misaotra ny amin'ny asa mpamonjena sy asa mahagaga izay nataonao tetỳ amin'izao tontolo izao. Misaotra anao izay satria mahatsiaro ankehitriny fa ny famonjena nataonao no mahatoy izao anay. Ary indro apetraka am-pelantananao ny fiainam-panomponay, ny fiainana fijoroanay vavolombelona, ny fitorianay ny filazantsaranao amin'ny endriny rehetra, ary dia hanampy sy hampahery mandrakariva ianao araka ny teninao hoe indro ao momba anareo mandrakariva. Dia mivavaka izay Tompo amin'ity an'ity raha sitrakao ho an'ireo kristianina izay mitady ny famonjenao marina, ireo izay mitady ny tavanao, ireo izay mila ny fanampianao amin'izao ora sy fotoana izao, mangetaentanao. Mihaino Tompo mamalia vavaka, ary eo ka ianao Andriamanitra ho ny velona hibohiboka hanala ny hanafaketaeta azy ireny tsiraray avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no azahoanay manao izany vavaka izany. Amen.